Lasanao I Madagasikara, oh Jesosio, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosio, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifoazina mpanantanteraka larana fa 400 tany aloha dia efa nisy fanambarana fa nidikan'ny loko mena ao amin'ny sainam-pirenena dia ny voasoratra ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 2:20. Ny loko mena kosa izay loko mitsivalana dia manambara an'izay voasoratra ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Iny izy ho izao no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Zany hoe loko mena zany dia ny rahan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho fampihavanan'ny olona ety ambony tany sy ho fampihavanan'ny olona amin'Andriamanitra. Taty aoriana koa Andriamatoa Désiré Rabentsara na Zouk Dédé dia mbola nahazo fanambarana tsara be momba ny fihavanana anankifito izay tokony hanao antsika. Fihavanana amin'ny tomponao, wow, fihavanana amin'ny tenanao, fihavanana amin'ny tantaranao, fihavanana amin'ny toanao na ny namanao, fihavanana amin'ny taninao, fihavanana amin'ny teninao, fihavanana amin'ny tontolonao. Fito be izao, tsy tonga ho azy zany. Efa homanin'Andriamanitra hifotanteraka ny firenentsika. Mbola hitoy foana fandarana fiadanana Ifandray tanana itory fihavanana ka ny azo fijaliana nolanana mampiavana ny olona amin'ny samy olona sy amin'andria maitra fitiavana. Lasanao I Madagasikara, oh Jesosio, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosio.